Ho an'ny district Antananarivo Atsimondrano manokana dia efa tafapetraka ny CLD ho azy ireo ny solombavambahoaka roa dia ny solombavambahoaka Voangirary Manarivo sy Arjon'Andriamalala no miara-mitantana izany. Anambarany député Voangirary Manarivo ary fa voafaritra ny fandaharana azy ho tanterahan'izy ireo ao anatin'ny fampiasana izany teti-bola izany. Ny CLD eto Atsimondrano zany efa tafatsangana soamantsara dia efa nangatana ny hevitry ny tompona andraikitry ny anivon'ny commune sy ireo service technique rehetrarehetra efa ampelantananay dia efa samy nanome ny priorité-ny avy zany ny commune tsirairay. Tena tiany rehefa fampiresahana moa zany dia nitapaky ny rehetrarehetra hoe mba tsy maintsy asiana fotodrafitra sakelavy any amin'ny commune amin'ny alalan'le CLD dia hita eo moa zany fomba natanterahana an'izay zany. Raha ho an'ny Atsimondrano manokana moa zany dia ny resaka lalana no tena problème indray tany amin'ny resaka fambolena. Ho anay manokana zao Antananarivo renivohitra misy député 12 arrondissement enina nefa ny Atsimondrano district lehibe indrindra Antananarivo renivohitra zany lehibe indrindra dia avy eo Atsimondrano dia mitovy foana nefany ny vola voaray zany ho an'ny misy district kely commune kely vitsikely ny ao anaminy dia mitovy amin'ny enina ihany dia mety tsy hahavita zavatra hoe betsaka zany fa dia izay kelikely eo fotsiny satria tena ngeza be ilay Atsimondrano commune enina amby roapolo manana ny zavatra mba tiany atao avy daholo mba proposena aminay.